zay ny amin'ny vaoviny fa eo amin'ny pejim-baovao politika kosa dia manoloana ny mety anovana ny lalam-panorenana dia nilaza ny manohana izany ny antoko otrikafo ho an'ity antoko ity dia mirona amin'ny fanaon'ny mpitondra afrikana dia ny fametrahana ny vahoaka ho maso madedy ny filoham-pirenena Razonary Mapianina ka antony anohanan'izy ireo ny fanovanana izany lalam-panorenana izany. Iray amin'ireo fikambanana politika nanohitra ny fandaninana lalam-panorenana tao anatin'ny tetezamita tamin'ny taona 2010 ny fikambanana politika otrikafo. Amin'izao fotoan'izao dia manohana ny ikitikitian'ny mpitondra ny lalam-panorenana ny ekipa ny Rajonandry Anjaka. Nambaran'ity mpanao politika ity famorona amin'ny fomba fanaon'ny mpitondra afrikana Razonary Mapianina ary iveriny fa ny vahoaka no masy mandidy. Eto anefa dia ohatran'ny te hanakina ny mpanao politika izay misakana azy tsy hanao izay fanovana izay satria tsika République bananiera tsy voasakana Razonary Mapianina fa hery maina fotsiny misakana azy. Ny daniny kibony ohatran'ireo président Afrika ireo no ataony fa tsy manaraka ny lalàna akory. Ka aleo izy ianao za mieritreritra hoe aleo mihitsy izy ianao satria mety zay no ahatonga ny vahoaka io tsy faly satria tsy mieritreritra ny hoe inona no zavatra iriny vahoaka amin'izao fotoan'izao lalam-panorenana no ataony raha sanatria kalany eo zay fanitsiny zay za mieritreritra hoe hiteraka tezerana goavana zay ary ny vahoaka malagasy afa imbetsaka no nampiseho hoe rehefa mangala-bato manosiosy amin'ny fifidianana alany nitrakangezany tamin'ny 2017 lany tamin'ny salanisa 7 faingo 9 isanjato andriamatotsirano na volana janvier nisy fifidianana teo volana may izy nylohan'ny vahoaka malagasy niala teo. Mikasika ny ady amin'ny famerenana ny Madagasikara ny nosy malagasy Juan de Nova, Île Glorieuse, Bassas da India ary Europa dia nilaza ny otrikafo fa tsy eo anatrehan'ny firenena mikambana intsony no tokony hanaovana ny fifampiresahana fa amin'ny frantsay. Diso lalana tanteraka izy raha ohatra ka ny amin'ny firenena mikambana iray ny resaka hoe averina Madagasikara. Firenena mikambana ane tsy mitana ny nosy manodidiny fa la Frantsa zany hoe raha sa izy ary efa nampiseho izy fa tsy sa dia amin'ny la Frantsa nanao an'izay. Ny zavatra azo ampiana kely dia hoe misy ireo mpanao politika maromaro zay hoe ho avy indray ny assemblée générale ny firenena mikambana ka andao any no etsehana tamin'ny 1979 no nety ny majorité teto ambonin'ny tany favorable satria nisy ireo firenena maro progressiste tamin'izany fotoan'izany na no naligné koa no azo ilazana azy zay nanohana antsika fa amin'izao fotoan'izao raha ohatra ka misy manaonao foana apiditra ny indray any amin'ny assemblée générale ny firenena mikambana dia mety ho zavatra ratsy noho iny efa résolution azo tamin'ny 7 mety ho azo. Arak'izany tsy dia heveriny otrikafo fa efa mazava ny fanapa-kevitra ny firenena mikambana tamin'ny 7 fa any Madagasikara ny nosy epars ary amin'ny la Frantsa izay mambabo izany fananany Madagasikara izany no takina ny famerenana ny nosy epars.